Eo amizay fanomanana ny fifananana iraisam-pirenena izay hatrany dia nakasitraka ny fanohanana ataon'ny fanjakana foibe amin'ny fiatrehan'izy ireo fifananana iraisam-pirenena izay ataony ny federasiona malagasy ny taranja fibatahana fonjam-by saika notoanan'ny fanjakana tamin'ny alalan'ny ministeram-piavoko tokoa mantsy ireo fifananana iraisam-pirenena izay andraisan'ny atleta malagasy anjara amin'izany taranja fibatahana fonjam-by izany. Tafiditra ao anatin'ny velorano fahatelo amby folo izay mametraka lara-pahamehana ny fanohanana amin'ny fanatanjahantena malagasy dia isan'ny nahazo ny tohana mavitrika avy amin'ny fitondram-panjakana ny taranja fibatahana fonjam-by. Raha ny nambarany Arnel Randriamanarivo filohan'ity federasiona malagasy ity tokoa mantsy dia teo anilan'izy ireo hatrany ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny tohana nataon'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Efa nanomboka ny fanohanana tamin'ny fiadinan'ny tompo-dakan'ny Afrika Sokady Senior natao tany Egypta ny 13 ka hatramin'ny 30 aprily lasa teo ny MJS. Mbola itoy izany amin'ny fifantsanana andehanana any amin'ny lalao olimpika 24 ny Tokyo, Japon. Ny Sokady Senior dia ifaninana ny 9 ka hatramin'ny 12 Jolay any Kenya, any Uganda ny 5 ka hatramin'ny 13 Septambra kosa ny Sokady Junior. Eo ihany koa ny fiatrehana ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany atao any Pattaya, Thaïlande ny 12 ka hatramin'ny 17 Septambra. Eo ihany koa ny fifaninanana iraisam-pirenena atao any Tunisie ny 9 ka hatramin'ny 14 Desambra ho avy izao. Ny fandraisan'ny Madagasikara ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika zone 3 Sokady Cadet Junior ny 5 ka hatramin'ny 12 Novambra. Ireo fifaninanana efatra ireo dia mbola samy tafiditra amin'ny fifantsanana andehanana ny milalao olimpika 24. Tsy adino ihany koa ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany atao any Korea amin'ny bodybuilding ny 5 ka hatramin'ny 12 Novambra ary faran'ny tournoi des Titans 17 atao any La Réunion ny 4 ka hatramin'ny 10 Novambra. Ankoatrany izay dia atleta 14 miampy teknisianina ray no nanainga anakany Chine ny 12 Jona lasa teo hiatrika ny fanomanana ny lalaon'ny nosy. Izany dia tafiditra amin'ny fiara-miasan'ny fanjakana malagasy sy ny fanjakana sinoa. Haritra 20 andro ny fifaninanana. Ny 7 Jolay dia misy ny atleta andeha any Kenya amin'izy 14 menada ireto. Ny ambiny kosa dia hanao ny fampifondronana eto Madagasikara.